Miarabantsika rehetra tonga soa indray anatin'ity fampovavahana isa-marain'ity ry havana ho aminareo anie ny fahasoavana. Ny salamo fa 400 manomboka eo amin'ny andininy fa 420 mankeny amin'ny andininy fa 720 hatramin'ny faha 130 no iombonantsika amin'ny fiderana. Salamo fa 400 ny andininy fa 420 mitohy amin'ny 720 hatramin'ny faha 130. Itsangana ry havana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: endreny hamaroany ny asanao Jehova o, fa endrena nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany. Ireo rehetra ireo miandry anao, mba omenao ny haniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay anie ny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Aoka iombona amin'ny vavaka isika. Tompo, mijery ny manodidina anay izahay, dia mahatsiaro tokoa fa maro ny asa nataonao, ary napetraka ao isitrahanay ireny anjakanay koa. Misaotra fa manavao isanandro ny tarehiny tany ianao, raha maniraka ny fanahinao, ary mankasitraka indrindra mbola manome anay ny fanahy masina, hanenika ny fonay, hamonto ny fonay, hitaridalana anay. Dia ianao ilay fa nitarika anay ho tonga eto amin'izao fotoana izao, no mbola tenainay hitarika anay tokoa amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka na inona ataonay eto dia anandratanay ny fahalebiazanao, anonanay fiderana sy fanomezam-boninahitra anao, ary antenainay koa fa hivoaranay amin'ny fanekena ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay manontolo. Mitenena ary Tompo fa miainanao mandrakariva ny fiangonanao, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Asan'ny apôstôly toko 2:1 hatramin'ny faha 2:20. Asan'ny apôstôly toko 2 ka ny 1 hatramin'ny faha 2:20. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesoa isika. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta, dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara, ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'ny olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho ndre zany feo zany, dia niangona ny olona maro ka very hevitra, fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Ko ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika? Dia Partiana sy Mediana sy Elamita, ary mponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia, izay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy any Roma, na jiosy na proselita, Kretana sy Arabo. Ko ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Dia hitarika antsika araka ny sitrapon'Andriamanitra hatrany ry havana ny fanahy masina. Arak'izay efa novakiana teo ny anjara mofinainantsika, dia ny asan'ny apôstôly toko 2:1 hatramin'ny faha 2:20.
fantatsika izay manaraka tsara ny fiainan'ny fiangonana fa perikopa milaza indrindra ny zava-nitranga tamin'ny pentekosta andro ny fiangonana voalohany taoriana ny itsanganan'i Kristy tamin'ny maty izay manandrify antsika. Pentekosta na nirana ny fanahy masina raha izay voalaza ny texte eto anoloantsika eto. Hita eo amin'izao soratra masina izao fa ny apôstôly dia tsy afa-nietsika, tsy afa-niteny, tsy afaka niasa raha tsy tonga ny fanahy masina hitarika azy ireo. Dia mbola toraka izany koa ny fiangonana mandraka ankehitriny. Tsy afaka hiasa ny fiangonana raha tsy ao ny fanahy masina mitarika amin'ny fiainany rehetra, na ny fiangonana manontolo na isika kristiana tsirairay tsy afaka havita na inona isika raha tsy ao ny fanahy masina hitarika antsika. Ny andininy fahaefatra sy ny fahavalo ary ny faharaiky ambin'ny folo amin'ireto andinin-tsoratra masina voavaky ireto no ndeha hifampizarantsika. Mitaridalana ny fanahy masina. Eo amin'ny andininy fahaefatra no azontsika milaza hoe mahatonga fifandraisana amin'ny hafa ny fitariana ataon'ny fanahy masina. Eo amin'ny andininy fahavalo ny fitariana ataon'ny fanahy masina dia mahatonga fahatakarana amin'ny tsirairay, ary amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo ny fitariana ataon'ny fanahy masina dia mampiaona ny olona amin'Andriamanitra, mampiaona ny olona amin'Andriamanitra. Mahatonga fifandraisana amin'ny hafa ny fitariana ataon'ny fanahy masina. Hoy ny andininy fahaefatra amin'ny anaran'ny Tompo, ary samy fenon'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Ary samy fenon'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Feno ny fanahy masina izy rehetra. Ny hevitry ny hoe feno dia hoe henika, izay ambaran'ny andininy faharoa raha teo. Nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ny hoe feno eto amin'ny andininy fahaefatra dia mbola azo adika koa hoe henika. Henika ny fanahy masina ny apôstôly rehetra. Inona moa ny dikan'izany? Tena tsy nisy fanahy hafa afaka nipetraka na mbola tavela tao amin'ny mpianatra. Feno henika ny fanahy masina ny mpianatra. Izany hoe raha afaka niteny tamin'ny fiteny samihafa izy dia tsy hoe nisy fanahy hafa nanetsika azy trombana ny tahaka izany, fa tena ny fanahy masina no nampiteny. Azo antoka zato isan-jato fa ny fanahy masina no nahatonga azy ireo hiteny amin'ny fiteny samihafa satria henika ny fanahy masina izy ireo. Fanahy masina dia fanomezana, fahasoavana, maimaim-poana. Tena natolotra Andriamanitra avy any an-danitra nomena ireto mpianatra ny apôstôly mba azahoany teny amin'ny fiteny samihafa. Ny fiteny-driavana dia tena mampifandray atsika olona samby olona. Afaka mifandray amin'ny mozambikiana raha mahay teny mozambikiana, moramora izany. Azo atao koa nefa baiko moana. Ny fimehezana moa izany mitovy daholo na frantsay na tsy izany moa, na frantsay na anglisy na amerikana na alemana, rehefa mime dia mime. Tsisy hoe fimehezana anglisy izany amin'ny fiteny anglisy, fa ilay fifampiresahana mihitsy, fampitan-kevitra io ilay fiteny.
tena mampifandray. Reto ny zava-mahagaga vokarin'ny fanahy masina tamin'ny fitarihan-dalan'ny fanahy masina dia nahay fiteny samihafa ny mpianatra. Tsy nila nianatra izy. Zany ny zava-nitranga ry havana. Mba hahatonga ny fifandraisana isandrahaka amin'ireo manodidina ny mpianatra dia nitari-dalana ny fanahy masina ka nahafahan'ny mpianatra ny teny tamin'ny fiteny samihafa. Rehefa feno ny fanahy masina isika dia tsy olona manavatena na manidy ny tenantsika tsy hifandray amin'ny hafa. Fa ny olona feno ny fanahy masina dia volona hiresaka amin'ny olona rehetra, hifandray amin'ny olona rehetra amin'ny fomba rehetra. Raha mitarika antsika ny fanahy masina dia tsy ho fiangonana miolon'olona isika hidy ato anaty rindrina efatra ity fitandremana ity, fa isandrahaka amin'ireo kristianina hafa namantsika iaina ny fanekemponoana hoe fiombonan'ny olona masina. Asan'ny fanahy masina ry havana ny fifandraisana amin'ny hafa. Areto dia amin'ny alalan'ny fiteny maro samihafa no nitarihan'ny fanahy masina ny mpianatra anana fifandraisana amin'ny manodidina azy. Ianao koa meteza ho tarihan'ny fanahy masina hitaro ny fifandraisanao amin'ny hafa, amin'ny fiarabana azy ireny, amin'ny firesahana amin'izy ireny. Tandremo ho any amin'ny toeram-piasana ka hoe ianona aloha dia ahiloko fa tsy miresaka amiko. Mandiny tena so tsy eniky ny fanahy masina ianao. Ny olona eniky ny fanahy masina, feno ny fanahy masina dia afaka mifandray amin'ny hafa, tsy misy sakatsaka. Ny faharoa eo amin'ny andinin'ny fahavalo, ny tari-dalana ataon'ny fanahy masina dia mahatonga ny tsirairay kosa hahatakatra izay ambara amin'izy ireny. Ny andinin'ny fahavalo dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika. Tamin'ny andinin'ny fahaefatra dia tena hoe fiteny maro samihafa, toy ny hoe fiteny malagasy, fiteny frantsay, fiteny anglisy, fiteny sinoa, sy ny sisa, fiteny pirenena. Fa eto indray ny voambolana dia hoe dialecte, ka ilazana fiteny miaro fomba mahakasika ny fonony tsirairay. Raha ohatra zany eto Madagasikara dia ireo fiteny paritra samihafa tena mandona ny fonony tsirairay. Raha hitory teny any Sanamena ohatra ka mahafehy tsara ny teny tatsimo ianao, vetivety dia voaray ny filazantsara. Maro any moa dia lazainy fa teny vazany, teny ofisialy. Fa rehefa tena hoe mahakasika ny fon'ny olona, maneho fiombonana amin'ny fombafomban'ny olona ny fitenitsika, ny fietsika ataotsika, dia tena mamanga ny tsirairay zany. Ka eto ny mpianatra dia tsy hoe fiteny fotsiny ka nafafy, fa fiteny tena nakasika ny fomba sy ny fonony tsirairay. Ny fitarihan-dalana ataon'ny fanahy masina dia mahatonga ny olona hifanerasera aminao, ahatakatra ny zavatra tiana ho lazaina ary tena ampifaningotra anao amin'ny hafa. Hafa ilay hoe mifandray fotsiny amin'ny alalan'ny teny dia miresaka, fa tena mampifandray any amin'ny ato fo ilay asan'ny fanahy masina, mampiteny ary mahakasika ny fomba sy ny fonony tsirairay. Tsy vitany hoe teny fotsiny zany ka nafafy ny teny vokatry ny fitarihan'ny fanahy masina, fa teny nakasika ny fon'ny olona. Ary zay any amin'ny toko faharoa andinin'ny fahaefatra amby efapolo ny fitenenana hoe voatsindrona tampo ilay mpiaino ny toro-tenin'ny apôstôly. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tsy ny daholobe no vangin'ny Tompo amin'ny tari-dalan'ny fanahy masina eo amin'ny teny izay ataontsika fiangonana, fa ny tsirairay indrindra koa. Rehefa mitari-dalana ny fanahy masina amin'ny asa ataon'ny fiangonana dia tsy maintsy ho voakasika izany ny tsirairay.
amin'ny asa ataony, amin'ny fihetsika ataony, amin'ny teny izay lazainy, mahakasika ny tsirairay io fa tsy hoe hafa fotsiny dia safobe mantsinany, tsia. Rehefa tena mitaridalana ny fanahy masina dia mamangy anao ny asan'ny fiangonana, mamangy ny tsirairay ny asan'ny fiangonana, ahafahan'ny tsirairay mahatakatra ny tiany ny tompo ambara aminy. Ny zavatra fahatelo eny amin'ny andininy faraka ambin'ny folo, ny taridalany fanahy masina dia mampitodika amin'Andriamanitra. Hoy ny andininy faraka ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo, tapany faharoa, koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Fokom-pirenena samihafa araka ny fitanisana eo amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo no nanatrika izao andro pentekosta nalatsahan'ny fanahy masina izao, ary tamin'izany no nampitodika azy ireo tamin'Andriamanitra, nahatsapany fa miteny ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ireto mpianatra nilatsahan'ny fanahy masina. Ny fitarihan-dalan'ny fanahy masina dia tsy mahatonga ny olona idera ny fahalehibiazana izay manana ny fanahy masina, na mahatonga ny olona anindraindra ny tenany satria manana ny fanahy masina izy, tsia, fa mahatonga ny olona anandratra an'Andriamanitra, ahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ifandray amin'ilay Andriamanitra lehibe. Ndrendreo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia misy manavatena fa satria miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy dia hafa kokoa sady miavaka. Tsy izany ry havana. Ny taridalan'ny fanahy masina dia mahatonga antsika hahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra, fa tsy ny fiavahan'ny fiangonana na ny fahombiazany kokoa, fa eo amin'izay mety ho fahombiazan'ny fiangonana ny taratra ary tanjona amin'izany dia ilay Andriamanitra lehibe fantatra sy hitan'ny olona. Rehefa mitaridalana ny fanahy masina, tsy noho ny amin'ny mpitoroteny, tsy noho ny amin'ny fiangonana mahavokatra be, fa noho ny amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Izay ny tanjon'ny fitarihan-dalana ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ry aby, ny ahitan'ny olona manodidina fa lehibe ny Andriamanitra miasa mitony fiangonany tony, ny ahitan'ny olona manodidina sy andrenesany fa lehibe sady miavaka ny Andriamanitra izay maniraka ny fanahy masina hitaridalana ny fiangonana tahaka izao. Fiangonana tarihan'ny fanahy masina dia miaina ny fanandratana an'Andriamanitra. Ry havana malala, raha teo fiangonana tena mitaridalana marina ianao, dia ho fiangonana manaiky ho tarihan'ny fanahy masina, feno sy eniky ny fanahy masina ka mampifandray amin'ny hafa, manana fifandraisana be dia be ary afaka mifandray amin'ny rehetra. Fiangonana heniky ny fanahy masina dia fiangonana manome fahatakarana ho an'ny tsirairay, fa tsy ho an'ny olona manam-pahaizana ihany na sarangan'olona miavaka ao amin'ny fiangonana. Ny olona manana ny fanahy masina dia olona mampitodika ny fanerasera amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Fiangonana heniky ny fanahy masina dia mampahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra amin'ny manodidina azy. Ny tompony ry havana hitarika antsika amin'ny fanahy masina mba hiainantsika izany teny izany. Amen. Hivavaka isika. Tompo kely hery izay ary tsy afaka manao na inona toy ny mpianatra, raha tsy avelanao hifofofo indray ny fanahy masina, ka hanenika ny toerana misy anay toy ny fiangonana sy ny sehatra rehetra ametrahana anay na iza na iza. Dia ataovy eniky ny fanahinao masina izay ka tsisy fanahy hafa hibaiko anay amin'ity tontolo andro ity, ahatonga anay ho tsara fifandraisana amin'ny hafa, ahatonga anay mba hifankahazo tsara amin'izay mifanerasera aminay, ary indrindra ahatonga anay hampitodika ny olona mifanerasera aminay amin'ny fialabiazanao Andriamanitra. Lehibe nao Andriamanitra, ary manoloana ny fahalehibiazany andraikitra sy ny asa nomenao anay amin'ity tontolo andro ity, tehitehitra aminao izay ka hametraka ireny asa ireny eo am-pelantananao. Mba ho vitanay toy ny tsy natao ny asa, ary ho tsapanay tokoa fa afa manompo anao sy ny tsy manompo anao. Mivavaka aminao izay ny amin'ny fahasalamanay tsirairay,
mivavaka aminao izay ny amin'ny fiainanay ara-ankonana, ny amin'ny firenenay, ny amin'ny fiangonanao. Mivavaka izay amin'ny amin'ireo asa samihafa sanyty fitandremana ity. Eo ny ezaka amin'ny asa fanamboarana lakozia izay iombonana eo nivonsahany FJKM. Eo ny ezaka amin'ny fizarana fitafiana mafana amin'izao fidirana amin'ny ririnina izao ho an'ireo zanaka ao Andriamanitra te hisitraka izany mpiara-mivavaka aminay. Eo ny ezaka amin'ny famitana ny tafika masina ny sanamena misaotra ny amin'izay efa vita treto ary manantena ny tananao hitsotra amin'ny alalan'ireo mpanomponao samihafa ahatanteraka izay ilaina. Dia matoky izay Tompo fa mbola eo koa ianao hitari-dalana ireo asa samihafa manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Sahany ny any amin'ny isam-pitandremana atao amin'ny synode FJKM, ny synode apartany ary eo anivon'ny foibe. Fa tsarovy indrindra koa ireo fiangonana mijoro maneran-tany ka mitoro-marina ny filazantsara anao Kristy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, mba hery amin'ny teny sy amin'ny asa tahaka ny apôstôly izy ireny, ka hanindrona ampo ny tsirairay ampahita ny fahalebiazanao Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Dia akambanay ny vavakay amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay ny izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ho tanteraka aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery sy ny firaisana ary ny fitarihan-dalana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.